momba ny fahafatesana arak'izay ambarany baiboly. Toizatsika ny fandaram-potoana aka fotoana isika ifanohanana mibavaka, ifanampiana amin'ny vavaka. Mivavaka manova zavatra. Raha mivavaka ho an'ny hafa isika dia mahazo fitahiana, ary ny hafa koa tahiana. Mahasoa ny hafa, mahasoa ny tenantsika, ny fivavahana ho an'ny hafa. Terao Andriamanitra ny amin'ny. Misy marary eto mila vavaka avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana, tsangana ampinoana amin'ny fanantenana. Jesosy eto amin'ny Jesosy mamonjy, Jesosy manasitrana, mahay manasitrana. Raha manana marary ianao dia mitsangana miaraka amin'ireo koa, na zanaka, na vady, na rahavavy, na ankizilahinao, na ankizivavinao, mpanampy ao an-tranony koa mara amin'izany. Na eto ilay marary na ny amin'ny toerana hafa. Raha misy olona nanafatra anao mba ho entina mibavaka, tsangana mivavaka ho azy amin'ny mpifaliana. Misy olona ny tianao entina mibavaka mba ho sitrana dia mitsangana ihany. Velona sy miasa Jesosy. Anisany zavatra mahafinaritra n'Andriamanitra ny mihaino vavaka. Tenaina nisy anabavy anankiray tondra fiangonana izy io. Nanasana izy mba hamangy ny fiangonana. Tamin'izay fotoana fandalovana izay dia nisy vehivavy anankiray izay narary, nandeha nandritry ny taona lava. Pastera, efa sitrany ny olona iny. Tanao ilay vehivavy izay tsy niteraka ozy nangatavaka dia bevoka izy amin'izao fotoana izao. Mahagaga ny fiasan'Andriamanitra amin'ny famaliana vavaka. Tia pahiry anareo aho fa ny vavaka dia andraisana fagana tsy takatra ny saina. Tena tsy takatra ny saina. Mino ary mazotoa mivavaka manana finoana fa manao zava-mahagaga ho valim-bavaka Andriamanitra. Hitsangana isika rehetra hivavaka ho an'ny marary. Ray misaotra anao, lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao, nanomehana ity fotoana ity ahafanay manampy ny marary amin'ny fivavahanay. Jereo reto olonao reto izay mijoro eto anatrehinao, mivavaka ho an'ny tenany, mivavaka ho an'ny ankohonany sy ny manodidina azy marary, ny olom-patany mahery ianao. Tsy miovo maleneo ary mandrakizay. Ankehitriny tompony manaova asa lehibe ho fanasitranana marary, sitrano marary. Meo fahasalamana anaran'i Jesosy. Amen. Vavakantsika ho amin'ny famonjena fa na tsy atsahatra izany vavaka izany. Ny antony anaovana fotoam-bavaka dia ho amin'ny famonjena fa nan'olona misy
mpanota mila famonjena, misy mpiverin-dalana mila famonjena, ao reo reraka, ao reo reraka, ao reo mangatsika, ao reo voafatopatotra ny zavatra maro samihafa. Nanary ny fahatsapa-pamonjena vavakitsika mba voatahiry ny voavonjy ary ho averin'ny tompo ny mpiverin-dalana ary ny mpanota andray famonjena. Vavaka isika. Makasitraka anao izay mitsoa hitonatrenao amin'izao fotoana izao. Jereo tompo ireo mpanota mila famonjena. Antony dianao dia ny hamonjy amin'ny mpanota. Monjy azy tsoany amin'ny elo, ho afaka amin'ny fahaverezana. Ny herinao, ny voninahitro avedy, fagagana. Amonjy fanan'olo ianao, nangana ny lavo ampifono matory, ampiseho ny herinao sy ny voninahitra anao, ianaran'i Jesosy. Amen. Ho an'ny manana olana, raha misy manana olana, misy vahaolana ao amin'Andriamanitra. Tsy natao hampiemotra ny olana, ho maika tokony hanosika anao hivavaka. Ny Andriamanitra hoe Daniel dia nanafaka tamin'ny vavan'ny liona, ary ny Andriamanitra hoe ireo namany dia namonjy anay tamin'ny lafaoro afo. Ka zava-mahagaga toy izany no ataon'Andriamanitra ho famonjeny, tsy miova izy. Misy vahaolana ho anao amin'ny tombony. Ngeo ny vavakao, aza miherikerika tsy na roa, ampioreny ny finoanao, fanantenanao amin'Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy misy vahaolana. Aza manompo tompo roa, ao amin'i Jesosy misy vahaolana. Vavaka isika, akasitraka anao izay. Entinao eto amin'ity toerana ity, Andriamanitra mpanao fahagagana. Tsy foy ny tananao fa mahavoanjy. Mahay mamany olana rehetra misy amin'ny zanak'olombelona. Nisy nisy olo ao anatin'ny olana tonga eto amin'ity toerana ity, ovonjenao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Farany vavakitsika ho amin'ny fitahiana ny fiainana. Ilaina foana fitahiana mitohy, manandratra anao izany fitahiana izany, mpisongadina ny fiainanao izany, matoa ny fanirianao sy ny fikasanao rehetra izany. Sasapoana ny mpanao ny trano raha Jehovah manao ny trano, miaritory foana mpiambina ny tanàna raha Jehovah miambina ny tanàna. Fa rehefa tahiana Andriamanitra ianao dia misokatsokatra daholo ny zavatra rehetra. Dia misy ny ady fa Andriamanitra manome fandresena. Mahery izay tahian'Andriamanitra. Angatao ary ny fitahian'Andriamanitra ao aminao. Makasitraka anao izay entinao eto amin'ny ity toerana ity, ankehitriny mifona aminao. Tahio tompo ny olonao ireto vahoaka ireto, na ny kely na ny lehibe. Fitahiana ny Abrahama, omenao ny tsiraray avy. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana tompoko. Makasitraka ny tompo isika izay nitondra antsika eto amin'ity toerana ity. Sambatra ny olona ny fidian'i Jehovah, hitoetra ao amin'ny kianjany, hampanatony ny kianjany. Hoy ny mpanao salamo hoe, te ho voky zavatsoa ao amin'ny tranonao zahay. Ary misoran'Andriamanitra noho ny fisian'ny fiangonana sy ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra izay besain'Andriamanitra hanome antsika ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia tonga soa amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika rehetra. Ny lohahevitra ianarantsika amin'ity anio ity dia momba ny fahafatesana arak'izay ambaran'ny Baiboly. Ity lohahevitra ity dia lohahevitra izay tsy tian'ny olona sasany hoenona. Lohahevitra izay somary manahirakirana ny milaza azy,
nefa tsy maintsy ambara satria zava-misy eto ambonin'ny tany ny fahafatesana. Tsy maintsy resahana izy ity satria efa niatra tamin'ny olona maro ny arabelona tamintsika izay efa lasa nodomandry, ary mbola tsy tonga ny tompo tsy maintsy hiatrika fahafatesana isika raha mbola tsy tonga ny tompo. Indray dia mieritreritra somary eritreritra ny olona maninona, ahoana re ny fahatsapana izany atao hoe maty. Iresaka eto anivontsika momba ny fahafatesana, lazain'ny Baiboly fa tsy maintsy maty isika. Jereo ao amin'ny Samuela faharoa toko 7:10, andiny 7:10, izao no voasoratra fa tsy maintsy maty isika, ka ho tahaka ny rano raraka amin'ny tany izay tsy azo rofona intsony. Tsy maintsy maty isika, tsy maintsy maty isika. Ngamba mety misy toe tsy tiako mihitsy ny mahita an'izany teny izany hoe tsy maintsy maty aho, tsy maintsy maty isika. Eo ny soratra masina hoe tsy maintsy maty isika. Ao amin'ny boky ny mpitoroteny toko 7:5, mahafantatra ny olona rehetra fa ho faty, fantatra ny velona fa ho faty izy, fantatra ny velona fa ho faty izy. Izany no mahatonga ny eo anivon'ny fianakaviana manisy fanapa-kevitra ifanarahana, izao no atao rehefa misy maty. Izany no mahatonga ny olombelona efa mivarotra sahady lamba-paty ary mivarotra ny voninkazo ampiasaina rehefa misy maty. Reny mpivarotra nyreny dia efa olona mahafantatra fa ny fahafatesana dia zavatra misy, ary na mandeha aiza ianao na mandeha aiza ianao dia misy ny tranopaty, fantatra ny velona, misy ny fahafatesana, misy ny fasana, fantatra ny velona, tsy maintsy misy ny maty. Rehefa mamango fahoriana aza moa dia ampiasaina ny teny hoe tahoana moa ry izy menakafa tombon-dalana ny azy fa isika dia mbola naraka aoriana. Fantatra ny velona fa ho faty. Na misy aza ny hopitaly mitsabo ny maraly dia fantatra ny velona fa ho faty izy. Maro amin'izay velona no manao didi-panana ny fandovana rehefa mametrapetraka ny raim-pianakaviana, ny renim-pianakaviana hoe raha tonga ny fotoana hafatesako dia zao no atao. Fantatra ny velona fa ho faty. Tsy maintsy maty isika, hoy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny mpitoroteny toko 7:5, fa fantatra ny velona fa ho faty izy. Ao amin'ny mpitoroteny toko 9:5, tsy misy olombelona manan-kery hatanany ainy, hatanany fanahany, manoloana ny fahafatesana. Rehefa tonga izany tsy misy olona matohatra manaiky ny fahafatesana avokoa izay esorony. Ny bokin'ny Koritianina toko 15:20, Koritianina voalohany, fahavalo ny fahafatesana, fahavalo farany. Ny bokin'ny mpitoroteny toko 7:1 ka hatramin'ny 2 dia miresaka hoe misy fotoana ny zavatra rehetra ary misy fotoana ny raharaha aty ambany lanitra. Ao ny andro haterahana ary ao ny fotoana hafatesana. Ao ny andro haterahana, ao ny andro hafatesana. Marina izany. Ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 5 hitantsika ny fitantaran'ny soratra masina, ireo olona teraka ny aina, avy eo maty, teraka ny aina, maty. Genesis toko 5:5, ary ny andro rehetra ny ainan'ny Adama dia 307 taona dia maty izy. Adama le olona voalohany no ariny tanan'Andriamanitra dia ny aina, ary ny andro rehetra ny ainan'ny Adama dia 307
taona dia maty izy. Ny andiny ny fahavalo. Ary ny andro rehetra ny ainany sita dia 2,700 taona dia maty izy. Maty izy. Andiny ny 1,700. Ny andro rehetra ny ainany Enosy dia 5,700 taona dia maty izy. Teraka nisy ny aina maty. Ao ny andro haterahana, ao ny andro fahatesana. Na ny olona tsara fanahy indrindra teto an-tany aza dia maty. Ny olona be finoana dia maty. Ny olona masina dia maty. Tao koa ny mpanota maty. Ao ny andro haterahana, ao ny andro fahatesana. Amin'ity Genesis 5 ity dia hitanao zany hoe olona teraka ny aina maty. Gakontsika hoe nahoana no ela velona ny olona taloha, Andriamanitra iendry amin'izay ataony. Mbola vitsy koa ny olona tamin'izany, karaha hoe maty dia ahoana moa no antanteraka amin'ny programan'Andriamanitra miteraha miambetsah mameno ny tany. Ny ena tapavelomana. Ao amin'ny Salamo boky ny Salamo 7:7, andininy 70. Fahita fa maty ihany ny olon-kendry, ary ny adala sy ny ketrona dia samy levona, ka mamela ny fananany ho an'ny hafa. Araka ny heviny dia ataony mandrakizay ny tranony, ary ny nenany atratra ny taranaka rehetra, araka ny anarany anonona ny tany. Nefa na dia manana voninahitra aza ny olona dia tsy maharitra izy tahaka ny biby izay ho faty izy. Na manana voninahitra izy, ninona voninahiny hoe izy DG, izy directeur, izy procureur, izy ministre, izy filoham-pirenena, izy bishop, izy mpisorona be, izy mpaminany. Ninona voninahiny, na manana voninahitra izy, tsy maharitra fa ho faty izy. Romanina 9:7 fahafatesana no tamin'io ta. Iresaka mikasika ny fahafatesana. Samy efa nahita olona maty avokoa isika rehetra. Samy efa nanatrika vatana mangatsiaka avokoa. Samy efa nandray filazana manjo. Samy malala ny fomba sy fanao rehefa misy maty. Misy zavatra manahirana. Fa maty ny olona dia mitomany ny fianakaviana ary maneho ny fihetseham-pony. Dia sasany ny ilay vatana mangatsiaka dia apiakanjony. Feo fotoana fandevenana no ahitana zavatra tena mamperitreritra. Efa tonga ny fotoana fandevenana, asiana mivoaka ny ampahan'olona dia hofinosina lamba ny maty. Hofinosina lamba, arakaraka ny lamba eo dia fatorana atao faty maty. Ny sasany sady mamatotra no mitomany, dia fatorany dia ataony faty maty. Ary avy eo dia ampidiriny anaty vata, dia saromany dia fatsiany, dia saromany lamba, dia avoaka eo an-tokotany. Ho an'ny kristianina dia ampidiriny anaty fiarakodia entiny any am-piangonana. Ho an'ny kristianina tonga dia mamantana any amin'ny fasana. Rehefa tonga any amin'ny fasana, voady ny fasana na fahasambato dia alana anaty vatana, atoraka daboka ao miaraka amin'ilay lamba paty voafanto. Diny lasa izy menakavo mody. Toy izany no atao amin'ny vatana maty. Izaho efa maty ny reniko niteraka, maty ny reniko nanangana, efa nanatrika koa fahafatesana vady. Toy izany no atao amin'ny maty. Rehefa maty aho, maty ianao, atao toy izany koa. Fantatsika ny atao hoe maty. Fantatsika ny atao hoe fasana. Fantatsika ny atao hoe fandevenana. Amin'ity an'io ity dia ity resaka aminao izay lazain'ny Baiboly momba ny fahafatesana ao, mba hianaranao ny fiomanana
dia ny mbola tsy tonga izany. Ny Baiboly dia miresaka ny fahafatesan'ny mpanota sy ny fahafatesan'ny mpino. Izany hoe fahafatesany ireo ao amin'ny devoly sy ny fahafatesany ireo ao amin'ny tombo. Fahafatesan'ny mpino, fahafatesany olo-masina, sarobidy eo mason'i Jehova, sambatra ny maty eo amin'ny tombo, hitsahatra amin'izay nisasarana izy, ny asany manaraka azy. Ny antony fampianarana dia fampatsiahivana fandrao misy variana amin'izao fiainana izao ka mieritreritra hoe tsy hisy mihitsy ny fahafatesana. Ny antony dia hitondrana antsika ny olo-tena ho an'ny tompo mba handova fiainana mandrakizay. Reto misy teboka vitsivitsy ho resahako amintsika raha velan'ny fotoana: ny fahafatesam-panahy sy ny fomba amonjena ny olombelona ho afaka amin'izany. Ny fahafatesan'ny vatana sy ny zavamisy ao aorianan'io, ao aorianan'io fahafatesan'ny vatana io. Ny fahafatesana faharoa sy ny fomba andosirana azy, raha velan'ny fotoana dia ho resahana amintsika ireo teboka telo ireo: ny fahaefatra, teny famaranana, teny ho an'ny endry mahazatra. Andehantsika mba nahoira kely anankiray, fotoana fohy sisa hitsangana isika nao ny tiry ty. Telo amby zato.
azo toerana tokoko. Tempoka voalohany fahafatesam-panahy. Ny Baiboly dia miresaka ny fahafatesam-panahy. Tamin'ny famoronana ny olombelona no arian'Andriamanitra hanana fanahy izy. Izany fanahy izany no mampisaraka azy amin'ny zava-mananaina rehetra. Be dia be ny zava-mananaina fa tsy manam-panahy ireny. Fa ny olombelona dia mananaina, manana tena, manana saina na fieritreretana, manana fanahy. Fanahy nampitafiana nofo ny olombelona, samy mety maty avokoa na ny tena na ny fanahy, fa misy fahasamihafana. Miresaka momba ny fahafatesam-panahy ny Baiboly, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao. Ao amin'ny bokin'ny Genesis 2 hitantsika fa Andriamanitra nanao ny olombelona avy tamin'ny vovoky ny tany izay nivolavolainy, ary avy teo no fony ny fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga fanahy mananaina ny olona. Genesis 2:1-7. Ary vovotany nanamboaran'i Jehova Andriamanitra ny olona, ary no fony ny fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga fanahy mananaina ny olona. Nataon'Andriamanitra tahaka ny endriny ny olona, nomeny ny voninahitra, nampanjakainy tamin'ny asan'ny tanany, napetrany tao paradisa atao hoe Edena. Nomeny didy natao tandremana ny olona, nanambara mazava tsara izy fa raha tikanina izany didy izany dia ho tonga ny fahafatesana roa karazana: fahafatesam-panahy, fahafatesan'ny vatana. Hitantsika no ny fakam-panahy nataon'ny devoly dia voataona ny olombelona Eva sy Adama tsy hakatoa ny tenin'Andriamanitra, ary efa ninana izy ireo dia niatra niaraka tamin'izay ilay fahafatesam-panahy, fa nanaraka tao aoriana kosa ny fahafatesan'ny vatana. Ilay fahafatesam-panahy tafiditra tao amin'ny Adama sy Eva dia namono ny fitiavana vavaka, fitiavana hain'ny feon'Andriamanitra. Natonga azy nandeha arak'izay heverin'ny sainy manokana, nandositra n'Andriamanitra izy, nikomy tamin'Andriamanitra izy. Ny marika fa maty fanahy ny olona anankiray dia tonga tsy mahavavaka izy, ary tsy tia vavaka. Matsiaro ny tena no nitanjaka Adama sy Eva, ary dia hitantsika fa nanalavitra n'Andriamanitra izy ireo. Misy ny fahafatesam-panahy, zava-doza io. Ao amin'ny bokin'ny Ezekela 9:4 dia miteny soratra masina hoe: any fanahy rehetra hoy Andriamanitra, any fanahy ny ray, any fanahy ny zanaka, fanahy izay manota no faty. Fanahy izay manota no faty. Indro any fanahy rehetra, toy ny fanahy ny ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanaka, samiha ireny, fanahy ny fanahy izay manota no faty. Ny ota no mitondra fahafatesam-panahy. Ao amin'ny Jakoba 1:1, pistily nosoratan'i Jakoba 1:1 dia izao no ambaran'ny soratra masina: filanina rehefa torotoroana dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Ny 5:10, koa ny filana rehefa torotoroana dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Fahafatesana ny tambiny ota. Gaga ianao fa lasa ny etaeta hivavaka, lasa ny etaeta monjy fivoriana, lasa ny etaeta dia hamaky ny Baiboly. Fa maninona? Fa nahoana ny tonga izany? Fa na izay manota ny maty. Fahafatesana ny tambiny ota. Miresaka ny fahafatesam-panahy ny Baiboly. Ao amin'ny Ezekela 7:1-4
dia mitantara ny fiainan'ny Israely oarina taka ny taola maina mameno lohasaha, satria izy rehetra samy efa nanota avokoa ary maty fanahy avokoa. Izay miteny hoe fongotra izahay, maty izahay, very ny fanantenanay. Mampididoza ny ota, mamono fanahy ny fahotana. Ao Matthieu 10:15 Jesosy miteny antsangano ny maty ray le maty ara-panahy, amin'ny ilany le maty ara-batana. Matthieu 13:17 Jesosy miteny amin'ny fariseo mpivavaka ame tsara velatsy, inareo fariseo fasana ianareo, olombelona mitafy tsara ireo, fa nilazainy Jesosy hoe fasana satria maty ny ara-panahiny no ny ota ny fiatsaram-belatsy misy eo aminy. Ao anatinareo feno rombaka sy taolany maty. Mampatsiaro antsika le tenin'Andriamanitra nilaza ny Israely hoe taola maina mameno lohasaha, satria maty ara-panahy. Ao amin'ny Luka 7:20 dia hitantsika le anankiray hoe teny Jesosy taminy, oka aloha andehandevina ny raiko aho, toy izy hoe oka ny maty andevina ny maty eo aminy. Maty andevina ny maty, le maty anankiray le alevina dia maty ara-batana, fa ilay mpandevina dia maty ara-panahy, maty andevina ny maty. Ao amin'ny Luka 15:2-3 ilay ray dia niteny ny amin'ilay zanany verina tao aminy, ity zanako ity efa maty nefa velona indray, very fa hita indray. Le fisarahany tamin'ny rainy dia noverin'ilay rainy hoe fahafatesan'ilay zanaka. Koa ny fahafatesam-panahy dia tsy inona fa fisarahan'ny fanahin'ny olona amin'Andriamanitra. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ny sofiny tsy lalidalovana fa mare, ny elokareo sy ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Ao amin'ny bokin'ny fanambarana 7:1 Jesosy ny teniny ny fiangonana tao Sardisy manana anarana velona kanefa maty ihany. Maty satria noho ny fahotana misy, velona amin'ny fihetsiketsena sy fanaranam-pomba. Ao amin'ny Jaona 5, filazantsara ny Jaona 5:4, Jaona 5:4, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho any amin'ny fanamelohana, fa tafafindra tamin'ny fahafatesana amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny ora ary indro izao zany zay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary zay mandre dia velona. Jesosy dia miresaka eto ny fisian'ilay fahafatesam-panahy, le olona manana fanahy maty, ka raha mandre ny teniko ka mino izay maniraka dia manana fiainana tsy ho any amin'ny fanamelohana, fa afindra ho amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Dirao Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 1:15 Jesosy dia miteny hoe izy ny fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino azy na maty aza dia ho velona indray, zay velona ka mino azy tsy ho faty mandrakizay. Sady miresaka n'ilay fahafatesam-panahy izy no miresaka ny fahafatesan'ny vatana. Ny apôstôly Paoly dia miresaka momba ny amin'ny fahafatesam-panahy ao amin'ny Timoty 2:5-9, vehivavy manara-po fatratra amin'ny fafinaretana dia maty fa velony, velona ara-batana fa maty ara-panahy, na lehilahy io na vehivavy io. Amin'ny Efesiana 5:4 Paoly miteny, mifoazany eo izay matory, mitsangana maty dia ampazavanao Kristy. Maty izy moa ny teneniny, le maty ara-panahy, mitsangana maty. Efesiana 2:2 maty noho ny fahadisoana efa novelominy ianareo zay maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Ny ota no mitondra fahafatesana, manapotika ny fiainana ara-panahy ny fahotana, mamono ny fiainam-bavaka, mamono ny fitiavana an'Andriamanitra, mamono ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra, mamono ny asa ny fanahy masina, ny fahotana.
Paoly nyresaka om Romanina toko 7:7. Romanina toko 7:9 fa io didio no nentiny ota napetsika ny fitsiritrana rehetra tato anatiko maty ny ota raha tsy misy lalàna, ary izao dia velona tsy manan-dalàna, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty aho. Velona ny ota ka maty aho. Raha manjaka ny fahotana eo amin'ny fiainany olona anankiray dia maty ny ara-panahiny. Ary ny didy izay natao azaona fiainana dia hitako fa natonga fahafatesana tamiko kosa. Fa ny ota nanaroatra ny didy ka namitaka ka namono ahy tamin'ny alalany. Noho izany masina ny lalàna ary masina ny didy ary marina no tsara. Koa ny tsara va no nafaty ahy sanatria izany fa ny ota no nafaty ahy mba iseho ota, fa ny tsara no nentiny nafaty ahy mba tonga ota indrindra ny ota no nataony lalàna. Fantatsika faraka ny fanahy ny lalàna, fa izaho kosa nofo na midy ho an'ny ota, ary izay ataoko dia tsy fantatro, ary fa izay sitrako tsy ataoko, fa izay alako tsy tompony tenany izany, izay tsy sitrany no ataony, satria ny ota manandevo mamatotra. Raha manao izay tsy sitrako aho, raha manao izay tsy sitraka aho izany dia manaiky fa tsara ny làna, ary amin'izany tsy izaho intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato aminy dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingina natateraka ny tsara ny tsy ato. Tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Raha izay tsy sitrako no ataoko dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Tanao miditra le fahotana dia miteny ny ara-pananao, dia manandevo anao ny ota, dia lasa manao zavatra tsy tianao atao ianao. Mahatsiaro saina kely ihany ianao fa tokony hamaky baiboly sy hivavaka, kanefa tsy misy hery ianao nanao izany ianao. Maty ny fanahy. Ary satria rehefa maty ny fanahy dia tahaka ny zava-mananaina fotsiny ihany isika, dia miaina amin'ny fahazarany zava-mananaina fotsiny ihany. Hitanao moa ny biby mananaina izy ireny, fa tsy misy fanahy ho aminy, miaina amin'ny fahazarana fotsiny izy. Karazana rotina fotsiny fiainany, tory dia mifo, dia mitady sakafo, dia manao ny kriany na ny feony, dia matory. Rehefa maty ny ara-panan'olona dia rotina toy izay ny fiainany. Tonga ny alina matory, maraina mifo, mihinan-kanina vao maraina, dia mandeha miasa, dia tory toy izay trizay foana. Ny kibony no Andriamanina famenara ny voninahiny, vely araka ny filany nofo fotsiny ihany izy, izy ilay nofony. Inona ny mahafinaritra? Nofoko. Inona ny tiany nofoko hoanina? Tsy mitady an'Andriamanitra izy. Raha mitady an'Andriamanitra ianao, misaora an'Andriamanitra. Retanina biby ratsy kambetenda mpaminany teo aminy, likanina, velona mba hinana, velona ho amin'ny fafinaretana, velona ho amin'izay izay fafinaretana nofo izay fotsiny. Taka ny biby, hitanao ny biby manambady, biby miaraka, miteraka tsy miteraka roa. Ny olombelona koa rehefa maty fanahy dia izay ihany, izay koa ny fiainany, maty ara-panahy. Ny ota no manjaka eo amin'ny fiainany, fahotana ny mazolaka eo amin'ny fiainany, dia velona araka ny nofo fotsiny ihany izy. Velona mba hinana, mba hisotro, mba hiteraka, karavady, ohatr'izay. Tsy afa-po amin'io aza ny sasany fa mandeha indray ery, ao anatin'ny tokantrano aza mbola andeha mangalatra, mampirafy, mijangajanga, etsetra. Nofo! Maty fanahy! Tsy manana n'Andriamanitra, tsy manana firaisana amin'Andriamanitra, tsy tia hivavaka, tsy tia hiaino feon'Andriamanitra. Vavao an'ireny olona ireny. Paoly miteny ao amin'ny Romanina toko 7, ny andininy 4:20, hoy izy hoe indrisy olo mahantra aho, izy no nafaka amin'ny tenany ity fahafatesana ity, izy no nafaka amin'ity tenany ity fahafatesana ity. Le tenany fahafatesana, le fahazarany ratsy mamatotra. Romanina toko 9. Noho izany ankehitriny tsy misy fanamelona ao amin'izay Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araka ny nofo, misy zany le mandeha araka ny nofo, misy araka ny fanahy, fa ny lalan'ny fananaina izay ao amin'ny Kristy no nafaka tamin'ny lalàn'ny ota sy ny lalàn'ny ota, lalàn'ny fahafatesana sy ny lalàn'ny fananaina. Miresaka lalàna anankitelo izy eo, lalàn'ny ota, lalàn'ny fahafatesana, mety ao amin'ny vatan'ny olona. Lalàn'ny ota fahazarany ratsy mamatotra,
dia rehefa ranofo le olona dia inona ny zavatra mitranga eo amin'ny 15 fa zay araka ny nofo dia mihevitra sy zavatra ny nofo, zay araka ny fanahy kosa dia mihevitra sy zavatra ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, ary tena tsy afaka manao izany izy. Ny olona ranofo tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ekeny mihitsy izany sitrapon'Andriamanitra, toeriny izany. Mety ny fanahy fa nofo manohatra ny fanahy, manohatra ny fanahy hoe vakio ny baiboly, fa ny nofo hoe ndana mijery tele. Ny fanahy miteny hoe manokana tena mivavaka, ny nofo miteny hoe ndana miresadresaka. Ny fanahy miteny hoe oka ianao anamasina ny fiainanao, ny nofo miteny manao hoe izay mahafinaritra ny nofoko ihany. Ny olona araka ny nofo tsy mahay mandray izay an'ny fanan'Andriamanitra, tsy mahay mandray izay an'ny fanan'Andriamanitra. Ny olona araka ny nofo tsy mahay mandray izay an'ny fanan'Andriamanitra. Eo amin'ny Kortiana 2:2-4 fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mahay mandray izay an'ny fanan'Andriamanitra, fa dalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana azy. Fa ny olona araka ny fanahy dia mitsara ny zavatra rehetra, kanefa tsy tsarain'ny olona izy. Ny olona ara-nofo, ny olona ara-nofo dia mamokatra asan'ny nofo. Eo amin'ny Galatiana 5:7-7 miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahavetavetana, falotona, fitomana, manetsika filany nofo, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fankalahana, fifandirana, adila, fatezerana, fifampandaniana, fisarahana, fadisondalana amin'ny finoana, fielonana, vonon'olona, famamona, filalaovan'ny ratsy. Ary nytoy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, zay manao izany tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona araka ny nofo rehefa maty fanahy dia mandeha ho azy, na lasa mijangajanga eo io, na manao favety, na tia fahalotona io, na manao fitomana ho amin'ny filany nofo io, na manompo sampy io, na manao draty, na miaina amin'ny fahakalana, na miaina amin'ny fifandirana, na ao anaty ireo ny zavatra mivokatra miseho, miforona ao am-pony, ao anatiny, ao amin'ny toe-panahy. Eo aminao ireo dia mahiny ianao fa ao anatin'ilay fahafatesam-panahy ianao zay. Ary hoy ny baiboly aminao, mifoaza ianao zay matory, mitsangana amin'ny maty. Ao amin'ny Romanina 5:9 teny, raha ny fanahy no amonona ny asan'ny tena dia isy fahavelomana, fa raha velona araka ny nofo dia ho faty. Romanina 5:7-7, raha velona araka ny nofo ianareo dia ho faty. Ty misy fanazavana omeko. Le hoe araka ny nofo dia ilazana ny mpanota maty fanahy. Fa misy le hoe velona eo amin'ny lafiny maolona. Ohatra, misakafo, matory, misy nofo sy rà. Jesosy dia tonga olona nandray tena nofo sy rà fara-panahy izy. Ary zany no niaro azy tsy hanota. Ary ny baiboly dia miteny hoe tsy nanota izy ary tsy malala ota izy. Ampisy famonjena ny olona ara-nofo dia mila ho ateraka indray. Zay ateraka ny nofo dia nofo, fa zay ateraka ny fanahy dia fanahy. Ao amin'ny fahaterana indray Andriamanitra dia manao fanovana eo amin'ny fiainan'ny olombelona, manome aina ilay fanahy maty amin'ny fofinaina izay entiny fanahy masina, mba hamelona ny ara-panahy indray, mba hafany manombo ny fanirian'ny nofony sy ny filan'ny nofony. Jaona apôstôly ny teny amin'ny epistely izay nosoratany, hoy izy manao hoe tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana isika satria tiany rahalahy. Zay tsy tia mbola ao amin'ny fahafatesana ihany, zay tsy tia mbola ao amin'ny fahafatesana ihany, satria tsy tia ny rahalahy izy. Diny 4 amin'ny Jaona 1:7. Fatatsika fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy. Zay tsy tia ny rahalahy dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana. Tsy manam-pitiavana izay olona mbola maty ara-panahy. Zay rehetra mankahala ny rahalahy, ny 2 dia mpamony olona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamony olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Joda dia niteny ilay fahafatesana niverina, matindroa voafongotra hoy izy. Ny 2:2. Joda 2:2. Ireo no petipetina eo amin'ny fanasam-pakatiavanareo
ary miara-mihinana aminareo izy mamatena tsy amitahotra rahona tsy misy rano aveziveziny rivotra azo malazo vo tsy misy voany indro maty voafongotra hatramin'ny fakany indro maty izy fony mbola tsy mibebaka dia avy teo ny bebaka dia niverina nanota indray maty indray izy indro maty no resahana ny fahafatesam-panahy fiainana manahoana fiainany dirany fahotana tsy nisy fibebahana fiainana anjakany ota fiainana ara-nofo fotsiny fiainana tsy misy an'Andriamanitra ny olona maty fanahy dia tsy manana firaisana amin'Andriamanitra ny olona maty fanahy dia mamokatra izay voalaza ao amin'ny Galatiana fahafatesana tambiny fomba amonjena azy Jesosy Kristy ny fananganana ny maty sy fiainana Jesosy ny lalana sy fiainana Jesosy miteny ao amin'ny Jaona 9:7 zao no mofinaina nidina avy any an-danitra nofoko ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro Jesosy ny fananganana ny maty sy fiainana raha te ho velona ianao te ho velona ra-panahy manatona an Jesosy raiso izy mino azy raiso ny teniny fiainana raha mandre ny teniny ianao ka mitandrina ny teniny mino ny teniny hiala ny fahafatesana ho velona indray ny fanahinao fanahy masina fanahy mahavelona tadiavo zany rotsaka aminao ny rahan Jesosy tena fisotro mamelona ny fanahinao anjaran'ny olona ny mibebaka sy mino ary mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana fa zay rehetra nandray azy omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra zay rehetra meno ny anarany dia ireo zay tsy nateraka ny rana ny sitrapony olona fa sitrapon'Andriamanitra ho velona indray ny fanahinao ho tonga ao anatinao indray ilay loharano miboiboika ka amin'ny fiainana zay hitarika ianao hivavaka mitarika ianao hitady an'Andriamanitra ary hatonga anao ankahala fahotana mangataka amin'Andriamanitra isika tsy ho maty ara-panahy ianao fa ho velona ara-panahy mangatahany tompo hoe velomy aho velomy ny fanahako ampidio amiko ny fifaliany famonjenao ampalala viro aho ny fahafatesana mila mangataka amin'Andriamanitra isika mba anana an'izany fanahy velona izany aza fangaro le hoe olona ranofo sy olona hamaola azy hoe mihinan-kanina ny matory miala sasatra ny mivavaka ny makatony tenin'Andriamanitra Jesosy koa mba nanao an'izany ny olo-masina rehetra koa nanao an'izany fa zavatra tsy nisy teo amin'izy ireo dia ny fiainam-pahotana satria velona ho an'Andriamanitra izy lasa amin'ny fotoana fa iresaka le fahafatesana ara-batana isika ny fahafatesana ny vatana no fahafatesana ara-batana lazaina amin'ny teny maro izy io fialan'aina fialan'ny fanahy amin'ny vatana fialan'ny eto tany pirany fiainana eto tany faravanitranoilay fodiana mandry fiverena nofo ho amin'ny falovana fiverena nofo ho amin'ny vovoka indray falasanana any amin'ny lalana zay tsy hiverenana intsony fakanesana any amin'ny mandrakizay ny fahafatesana ara-batana dia mety anjo ny olo-marina na tomaty ny olo-masina tomaty koa ny ratsy fanahy noarina sy anana fahavelomana mandrakizay ny vatantsika jereo ane teraka ny zaza anankiray mihiratra kely ny masony dia jeriny manodidina azy dia mitomany izy malala ny reniny dia minono dia mitombo izy mena sakafo izy dia manomboka mitombo dady tsangana mianatra mandeha miazakazaka mianatra miteny may miteny treo anatin'ny fiarahamonina misakafo tombo ny tenany dia mitombo ny taolana lasaka izy lasa tanora tonga fotoana manambady teraka tombo lasa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mangozozo maty ny tena rehefa nialan'ny fanahy Jakoba 2:2 ity le fahafatesana be palala fatapera ny fiainany eto an-tany io le voalaza ao amin'ny toriteny manao hoe ao nandro aterahana ao nandro fatesana mahitsika hoe ny fomba tongavany olona iray ao amin'ny fahafatesana dia misy zavatra maro samihafa maty tapoka tsisy nieritreritra azy ho faty mihitsy ny tenany tsy mieritreritra hoe androany any ho faty ny olona niaraka taminy tsy nieritreritra azy hoe ho faty androany izy tapoka teo ampatoriana ny maty mpisakafoanana ny maty tao ampiangonana ny maty tao amin'ny dosi ny maty tapoka inona nafaty azy maty ho azy maty tapoka tsahatra ny fony tratry ny fatapana lalandray maty tratry ny accident ny fiarakodia midominy tomobily maty tapoka vonono ny ratsy fanahy maty tapoka le fahafatesana amin'izay taka indray mipimaso tselatra taka ny
ny an'ny famataranano tiktak maty tapika, maty ny loza, isan-karazany loza, ny anjerany trano, toran'olona vato, tsaton'olona antsy, latsambaratra, mainy courant sy ny sisa. Maty ny arety, maty ny aretinify, maty ny tazo, maty ny kansera, maty ny sida, maty ny diabeta, maty ny fibrome, maty ny kista, maty ny aretina. De moramora le efa ela ihany ziny narary, efa ela nandenesana azy hoe traina marary, tsy sitrana mihitsy izy, maty ny arety. Na inona fomba tonga ny fahafatesana. Misy teny hoe takana ny andrena ny olona ho faty indray mandeha. Andriamanitra mahafaty, mahavelona izy ny tompony iaina. Ary zareo nareo reny voromanidina ireny, toy ny tsitsina, tsy maty reny raha tsy hahavelany rainareo zay ny an-dany. Andriamanitra maky, Andriamanitra manendy. Ny zava-miafina n'Andriamanitra. Ary izay ny mahatonga n'Andriamanitra miteny, aza mirereny ampitso anao fa nanevoaka ny anio aza tsy fantatrao. Nareo zay miteny hoe andeha ho any ananina izahay, andeha hivarotra, aza manao an'izany, aza mirere azavona ny ainareo zay miserana vetivety ihany ka ho levona. Aleo miteny hoe anio raha sitrapon'Andriamanitra izao no ataonay. Ty fomba afatesana ity, ty lehilahy anankiray nahitan'ity olona anankiray narary ela efa teo ambony farafara. Zao izy jany loatra ianao zy marary ela be ohatrany io, fa raha iza dia mivavaka mba ho faty ianao. Kanjo taoriana kelin'izay dia izy ny maty. Tsy azontsika eritreretina mihitsy hoe bebe efa osa no tolasa loha no izaho zay matanjaka. Davida ny teny, ray dimonja ny elanelako amin'ny fahafatesana. Ray dimonja. Reo misy manaka ny Félix Drosila vadiny, nandreny torotenin'ny Paoly, nandreny torotenin'ny Paoly, toro momba ny fahonona tena Paoly, ny toro momba ny fitsaran'Andriamanitra Paoly, ny toro momba ny Jesosy Kristy, ny toro zavatra toy izany taminy. Io lehilahy io dia nyteny manao hoe okaloha, ekeko resy lahatra aho ny amin'ny batisy, resy lahatra aho ny amin'ny lalam-pamonjena, resy lahatra aho ny amin'ny tokony ho ataoko anoanako ny fiainana mandrakizay. Okaloha, mbola misy zavatra alamiko kely. Okaloha, freriana foana izany zay miteny hoe rampitso andeha ary, fa aza mirereny ampitso anao fa nievoaka ny anio aza tsy fantatrao. Anio raha iain'ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao, aza manamafy ny fonao. Anio ny andro mpamonjeny, anio ny andro mpakasitrahana. Misy tompony ianao fa tsy tompony tenanao. Zay mametra ny fepotona hipetrahako eto dia tsy miankina amin'izay nahary ahy. Ny fepotona hipetrahanao eto sy andiandiananao eto, ireriavanao eto, anangonanao areny eto, anaovanao trano eto, hifidiananao zay zavatra tianao atao, dia tsy miankina aminao fa miankina amin'ilay Andriamanitra ny miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Misy lehilahy manan-karena be ao amin'ny soratra masinao, tsy fantatro na mpividy vokatra ty lehilahy ty, fa ny marina dia mpamboly izy io. Ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 12. Ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 12 misy lehilahy manan-karena, tsika ozy hoe oravako trano ty be ny voka misaotra an'Andriamanitra fa nitahiny, dia anao koa amoriko many ry adala ny io alina no alaina aminao ny vananao, ho aniza zay rehetra no harinao. Sara eo amin'ny Lioka toko 12. Anao fanoharana tamin'ny izy ka nanao hoe tany lehilahy mpanan-karena anankiray navokatra be, anevitra tao am-pony izy hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra ao. Ary izy zao no ataoko, andravany trano fitehirizako aho, ka anao zay lehibe koa, ary ao no moriko ny vokatro rehetra sy ny fanana. Ary ilaza ny fanahako aho hoe ry fanahy, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, tsara minana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fananao, ka ho aniza zay zavatra no arinao. Toy izany izay manangona tahiry ho amin'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ny olombelona tokoa dia izay. Indro moa anatin'ny fitahiana izay dia tahaka ny tsy ho faty, ao anatin'ny fifaliana amin'ny fampakaram-bady, ao anatin'ny fifaliana amin'ny fahavitana-trano, revo amin'ny asa mandraraha, rehefa ao anatin'ny fisotroana sy ny fandihizana sy ny filalaovan-dratsy, revo amin'ny fianarana,
za tsy miteny hoe aza mianatra, za tsy miteny hoe aza manao an'izany, fa mila mieritreritra ny fanahinao ianao, mila mieritreritra ny fanahinao ianao, mila mieritreritra ny mandrakisainao ianao. Aoriana ny fahafatesany Hebreo 7 takana ny andrenan'olona fatondray rehefa afaka zany dia izy fitsarana tsika amtoroteny 2:17 vovoka iverina amin'ny vovoka fa na iverina amin'Andriamanitra nanome iny. Ary eo amin'ny Luka 2:9 fa raiky amin'ny 30 tatsika eny amin'ilay mpanan-karena sy le Lazarosy maty, mpanan-karena nalevina fa nanijaly tany amin'ny elo, fa Lazarosy kosa entin'ny anjely ny tratrany Abrahama amin'ny paradisa. Amin'ny boky ny fanambarana 2:9-10 fa nandro zay nodomandry karia amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Teo ambavahoana ilay martiora Stefana nitsangana Jesosy zay nandray ny fanahiny ho any aminy. Boky ny fanambarana 2:10-11 misy tsangany zavatra roa ho an'ny mpino, ny fanahiny raisy ny tompo any aminy, olo sambatra ny maty eo amin'ny tompo, tsahatra n'izay nisy sarany izy miasa. Raha vana ny tranolay tsika tetany manana zay voaravitr'Andriamanitra. Kristina antony avelomako fahafatesana nasoko tombony. Ny vatana mangatsika ny mpino alevina raha mbola tsy miverina ny tompo, miandry fitsanganana amin'ny voalohany amin'ny fitsanganana voalohany fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona. Mpanota miatrika fitsarana, fanahy-mpanota, fanahy-mpiverin-dalana, fanahy tsy noa masinina, fanahy olona be petipetinota, masina ny lanitra ny ota tsy tafiditra ao. Raha ny fanahinao misy petipetina tsy ho tafiditra ao, tsy mba hitany mihitsy zay tsy masina. Meza mitady fihavanana amin'olona rehetra ary famasinana zay tsy manam-pamasinana tsy hitany tompo. Ireo dia ho any amin'ny elo ny fanahiny, ary ny vaty miandry ilay fitsanganana faharoa izay iseho aoriana ny fataperan'izao toizao. Hoy ny mpaminany Amozy, meomana eo amin'ny Jehovah ny ama. Ny maizy atsika eny ilay fanahintsika ty vatantsika ty tsy andre marary ratsy ao ny fanahintsika. Ny fanahy ao anatintsika no manana fahatsapana hoe marary na zao no miatra amin'ilay tranony. Fa rehefa miala ny vatanao ny fanahinao, na eo azy io vatanao eo daholo ny maso, eo daholo ny tova organe rehetra, tsisy mandre marary tsony io, na painy io, na ino io. Dikan'izany ilay ara-panahy no zava-dehibe. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe nofo tsy mahasoana inona na inona, fa ny fanahy no mahavelona. Ny fanahinao fa ny nofo mandre marary ianao satria mbola ao le fanahy mbola ao amin'ny vatana. Amin'ny fotoana elana fanahy amin'ny vatana, petraka eo le vatana. Fa le fanahy makany amin'ny trano mandrakizay, Lazarosy netiny anjely amin'ny atratrany Abrahama, ny fahatsapany hoe atratrany Abrahama ao maheno ny sofika. Le mpanan-karena ny fanahy nijaly any amin'ny elo, mahatsiaro hoe mahay aho fadiranofana anaty le fanahy, azavariana amin'io vatanao blany. Na milanja zafady am'zengezangeza aloha, zafady tompoko, na milanja 110 kilo azy ianao, nofo be any io, nofo. Raha minofo aloha dia be nofo anao, manana poids be anao. Fa na milanja 50 kilo azy ianao, nofo io, taolana sy raha. Fa ny fanahinao dia izay ihany maizy anao. Amin'ny fotoana hafatesanao dia miala mivatana, ry adala ny oala no laina aminao ny fananao. Alan'Andriamanitra ao anatin'ny vatana ny fananao. Le maizy ianao, fanahy maolo, dia midaboka ao ny vatanao. Nefa inona moa ny matimatesan'ny olona? Kokoa, nofony ho amin'ny vatany. Tsy mampanina azy zay tsy misakafo ara-panahy, fa matsiaro mijaly izy raha tsy mihinana vary andray andro. Tsy mampanina azy zay fitanjahana ara-panahy, fa matsiaro afa-baraka izy raha tsy mitafy ara-nofo. Ny ara-nofo no meny olona lanja. Zay mahatonga ny tenin'i Jesosy hoe zay zavatra heverin'olona ao ambony dia efa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Tiako hiratra ianao, tiako isokatra ny masom-panahinao, tiako hiratra ny mason'ny sainao. Fa misy zavatra ambony lavitra no ity tena ity, dia ny fanahinao. Zay no mahatonga an Jesosy miteny manao hoe inona moa ny soa azy ny olona raha mahazo toy zao aza izy kanefa very ny ainy
tsy hoe sambatra ianao razonao daholo zao tontolo zao mety azo an'izany tokoa ianao miasa mafy ianao mety azo vola ianao hitantsika ny mpanotany mahazo vola amin'ny fomba zay hitadiavany azy manana zavatra mpanota fa ny ara-panany inona mo manana n'Andriamanitra izy mo manana fiainana mandrakizay izy anjarantsika mamaly izany ho anao zay mpianarina ny tenin'Andriamanitra ataovy zavatra lehibe aminao ny ara-panahy karakarao ny vatana satria tempolin'Andriamanitra io fa ny tena tsonjovintsika amin'izay dia le fanahintsika le fanahintsika io no zavatra irian'Andriamanitra indrindra raha nanao an'izao tontolo izao Andriamanitra teny ihany no nanaovany any zavatra rehetra raha nanome an'izao tontolo izao amin'izao zavatra rehetra teny ihany fa ny amin'ny amonjena ny fanahintsika ny zanany natolo no faty sarobidy le arabina ndreo misy diso hevitra eto zay ny mahatonga ny teny hoe raha ny tananao no manafotoana anao ka ny tananao io no averenao any amin'ny elo aleo tapatanana ianao tonga kile maina tsy misy tanana mba ho voavonjy ny fananao tsy zay mana-tanana efa very ny fananao raha ny tongotrao io no manary anao any amin'ny elo satria io mipingapinga mitondra anao any amin'ny lalan-dratsy sary io raha tapaka tsy manana tongotra ianao toy zay manana tongotra very any amin'ny elo ranomasonao io no mamery anao any amin'ny elo satria misy zavatra manitona ny masonao loatra ao amin'izao tontolo izao ary tianao jerena foana izy ireny io no apiditra fotana aminao mavery tsara raha isorona ny masonao ka tsy manana maso anao miditra ny fanjakan'Andriamanitra toy zay manana tanana na tongotra nefa very any amin'ny elo inona ny soa azony olona na mahazo tontolo zao azy ka very ny fanahiny fahafatesana faharoa ao amin'ny boky ny fanambarana toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo dia miresaka ny amin'ilay hoe fahafatesana faharoa fanambarana toko faharoa izao no voasoratra ny andiny ny faraika ambin'ny folo zay manatsofina oka izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana zay maharesy dia tsy somban'ny fahafatesana faharoa ino ty fahafatesana faharoa ity fanambarana toko faharoapolo ny andiny ny faraika ambin'ny folo ary ny devoly izay namitaka azy ireo dia natsipy tany amin'ny fary amfo sy solfara zay misy ilay bibidia sy ilay mpamina ny santoka koa ary ampijaliana andro manalina mandrakizay ireo ny fahafatesana faharoa tompoko dia ilay fary amfo sy solfara toerana anypaza akehitriny ny devoly dia ao amin'ny elo any ambany eo koa elo voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny fa aoriana ny fitsarana farany osoloana farimy rehetrafo solfara izy io dia vakeo aneto izy io andiny faraika ambin'ny folo ary hitako fa nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy lay mipetraka ao amboniny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsisy toerany tsony ary nahita ny maty aho na lehibe na kely nitsangana teo anatren'Andriamanitra ary novelarina amin'ny boky ary nisy boky raiky novelarina dia ny boky ny fiainana izany ary maty dia notsaraina araka ny zavatra voasoratra tao anatin'ireo boky ireo araka ny asany ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny ary ny fahafatesana sy ny elo namoaka ny maty tao aminy ary samy notsaraina araka ny asany olona rehetra ary ny fahafatesana sy ny elo natsipy tany amin'ny fary afo zany ny fahafatesana faharoa faraka amin'ny roapolo andiny fahavalo fa ny kanosa sy ny tsiminy sy ny vetaveta ny mpamon'olona sy ny mpivarotena mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anany anjarany ao anaty farimy rehetra afo sy solfara zany ny fahafatesana faharoa fahafatesana fisarana mandrakizay amin'Andriamanitra fahaverezana mandrakizay elo mifindra ao amin'ny elo fahafatesana ho amin'ny fahafatesana Jesosy miteny asiako anareo zay tokony atahoranareo aza matahotra zay mahay mamono ny vatana matahora zay manam-pahefana amin'ny fanahy ka anary ny fanany amin'ny elo izany finoana izany nananany martiora rehetra aleony izy ireo ny joro mpino an'Andriamanitra na ny rahonana ho faty anefa alefany anaty menaka mamay na alefa ho anatin'ny liona tsy nampaniana azy reny ny atra fahafatesany vatana tsy afaka manao ninina amin'ny fanahiny ko nojeretsika izany
ity nomena fahalalana momba ny fahafatesana isika. Zavatra efa fantatra sy efa re daholo zany. Izany ataona eto dia mba mampitsiahy fotsiny, mba hitonanao mba heritreritra fotsiny. Taro fa misy ny fahafatesana, maro ny efa lasa famindrapon'Andriamanitra mahavelona antsika eto. Manoloana ny fisian'ny fahafatesana, fohy ny fiainana eto. Noho izany tsy tokony lalaliana foana ny androm-piainana. Vahiny isika ny eto, tsy tondra ny ninona miala eto isika. Noho izany mahaiza mionona, mahaiza mandefa ny arenanao any amin'ny mandrakizay. Misy ny maty ao amin'ny devoly sy ny fanjaka ny devoly, dia ny mpanota tsy mibebaka. Olombavonjy ny veriny dalana indray, olombavonjy miaina amin'ny fiatsaram-belatsy miaraka amin'ny devoly. Olazaka mivavaka nefa tsy paka toy ny tenin'Andriamanitra, maty ao amin'ny devoly, fanaovana sitrapo ny devoly. Baiboly tsy miteny hoe sambatra ny maty ao amin'ny devoly, sambatra ny maty ao amin'ny tompo. Izany ao amin'ny tompo. Raha misy olo amin'ny Kristy olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, ireo tonga vaovao ireo. Azavariana amin'ny fiainana mandala, fadio ny manje andro lava. Azo atao ny mangataka fa ela velona, fa hoako velona ho amin'ny antony akasitan'Andriamanitra ianao. Zay velomaka kehitriny amin'ny nofo i Paoly, ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, zay tiaka manolotra ny tenany amonjy ahy. Mandosira ny fanameloan'ny elo, Jesosy Kristy ny famonjena ho antsika. Mamafasa voatsara amin'izao fiainana izao, mamafasa zavatra be dia be ho amin'ny fananao. Zay mamafo amin'ny nofony, ijinja fahasombana ho amin'ny nofony. Zay mamafo amin'ny fanany, ijinja fiainana mandrakizay. Ataovy atsaina mandrakariva ny mandrakizay. Aleluia. Tiako zay rehetra nandray famonjena hitoetra amin'izany famonjena izany hatramin'ny farany. Aleluia. Zay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vita nareo sitrapon'Andriamanitra. Marina miamarina, masina miamasina, miasona ny finoana, miasona tenin'Andriamanitra. Izany ny famonjena ny fanantsika. Raha misy ny ala, raha misy nangatsika, tsy tary ianao fa mbola niposaka ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny tian'io ity. Mifoaza tsara, aza manota, miverena amin'ny fitiavanao voalohany, aza milalao ny fananao. Loza ne izany enena, verany amin'ny elo zany, loza izany. Ienoy ny fikikakika le mpanan-karena ao am-bokin'ny Lioka. Fa diranaovana amin'ity lelafo ity, tsy mena maso azy ny fitsaran'Andriamanitra, tsy malala ny akanjo fitafiny, tsy malala ny arenany, tsy malala ny voninahiny, na filoham-pirenena aza, fa mpanota ho maro ny filoham-pirenena ho verany amin'ny elo. Tsika hoe tompo raha izany ny fito, nahoana ary no ary, nahoana no misy teny lazainy Jesosy hoe loza ho an'ny olona zay mamadika ny zanak'olona, tsy mino ny zanak'olona, zay tsy manao tsinitsenina ny famonjena. Tsara tamin'izany olona izany raha tsy ary izy. Doenao ve zany? Dia ianao zay mananao tompontsoa, mba nentin'Andriamanitra isan-kalahady ataon'i Jesosy mamonjy. Omen'Andriamanitra tompontsoa anatika ny batisa ny fibebahana isam-potoana. Na dia nisy toriteny mahery aza tamin'ny mbola mangatak'andro ihany ianao, mbola manaky ny fotoana amin'ny devoly ihany ianao, mbola tsy mandamina ny fiainanao ihany ianao. Matahotra ny aminao aho, matahotra ny aminao aho. Fa amin'ity ity mivavaka izay amangy ianao any Andriamanitra. Ho ile hirana atao voalohany tamin'ny fanahy masonao, vangio aho, apekeo ny faotako, torotoroy ny foko. Ianao manana fo vato, mba mivavary tompoko, mba mandoli, vangio aho fanahy masina, apekeo ny faotako aho. Aza vela omby devoly amitaka anao amin'ny fafinaretana mandalo kandreny tsy ho faty reny ianao, miarakaraka manao sipasipa ola ampianarina ny tenin'Andriamanitra ato miaina, fa vetavetana fijejo. Raha maty amin'io anao, nenina tsy roa matany mahazo anao. Milalao ny famonjena, maniratsira ny rano Jesosy, manoatra ny fanahy fahasoavana. Ataontsika ahoana ny fandositra hoy ny mpanompon'Andriamanitra raha tsy mitazona izao famonjena lehibe izao. Ary ianao olombavonjy, aza mandray lesona ataon'ny mpakafanan'Andriamanitra hoe voorona tsara mpakafanan'Andriamanitra na dia nanota azy izay no afa mandositra ihany. Fitaka izy, lozany avery ny fanany, loza sy fantrana ho an'ny olona izay manao ratsy. Fa raha voavonjy ianao, ho avy ny fahafatesana, pitsikina ny tsy ananao an'izany.
tombono ho azany hoy Paoly, mbi akaiky ny andro fialako, tanterako ny fiazakazany, ny ady tsara, omena azy satroboninahitra ny fahamarinana. Rahavana ny trano laiko, manana zay voarafitra Andriamanitra. Ty lalantsika ity, lalana maka isaorana ny Andriamanitra, manome tsika andro, anomana teny isan'andro, vaovao isamaraina, ko fantatsika foloko andalo isika, menara nisany andronao, mba nananao foheny. Ta hoe misy programan'Andriamanitra any zay miafina tsy fantatra, hoe ity ranga iksa, rehefa tonga eo amin'ny 5 ambin'ny taonany, dia alany iny. Ty olona ty zay tonga teo ambony tany, dia eo amin'ny 5 amby 9 taonany, dia ho esorony eny ambony. Aiza moa ny alalanao hoe anisany andro koa? Aiza ny alalanao ny avoky ny ampitso? Torohevitra omenanao, Andriamanitra manome saina, manoranao ny lalana tokony alenao. Raiso ny famonjenao am' Jesosy. Meteza dovy ny tenin'Andriamanitra, meteza avozy ny fanamasina, meteza sasany raha Jesosy, manolora ny fonao amin'ny tompo, manana fanahy velona ianao, manana fiainana mandrakizay. Vana mihitsy any tenenao, te hitanana mpiangona na diray lasany amin'ny elo zahay. Aleluia. Isika rehetra tian'Andriamanitra vandanitra. Tsangana isika nao hira 2:7. Nahoana ny mbola iandro, ho an'izay mbola mangatakandro, ho an'izay variana, ho an'izay variana. Tandreme, ndro anao misondroka tapaka makany amin'ny lalan-diso iny, eo indrindra ny tonga ny fahafatesana, tratra eo anao, miorena tsara ao amin'ny tompo. 2:10. Zavatra nakananao sy andoha fiainana mandrakizay. Aza mety voafika ny devoly ianao, fafinaretana kely mandalo iainanao io, tana mamatotra anao io, tsy ampafiry ny fiadanana any mandrakizay. Ka ihatra amin'ny taonao tsy mankenao amin'ny fandoavana vavolon-karena, saingy tsy miatra aminao ny fahatezeran'Andriamanitra niatra tamin'ny anjana safira, dia milalao ato hatrany matahotra ny ara-pananao. Omany ny fiainana mandrakizay, lozanao raha lasany amin'ny elo anao, ty naseho anao ny marina, tirina taminao tamin'ny fasary mpiaro sy fitiavana zany,
saingy nanao vazivaziny amin'ny tenin'andriamanitra ianao. Mpianarina be ho adinina mangatao mba homeny profibahana. Vonjeo ny fananao, vonjeo ny fananao, vonjeo ny fananao. Aleoleo kokoa maty ara-batana tosay maty. Raha olo mba vonjy ianao dia sambatra ny maty eo. Fa raha velona ary ianao, fa avy eo anao maty amin'ny fontana. Tsisy dikany izay 70 taona sy 570 taona raha mitany mandrakizay. Tsy adala kory Andriamanitra nandefa ny zanany latiavin'Andriamanitra indrindra zao tontolo zao nomeny ny zanany latokany mba tsy very izay rehetra meno azy. Tsy tia ny avery anao dia nafoy ny ainy ho famonjena anao. Ina ary no ataonao ankehitriny? Miandry anao izy, mivavaka isika. Makasitraka ny tompo tanteraka isika ny amin'ny fandamina ny fotoanantsika, ny fampahirezany tomintsika ka voataona ary zany nahatongavantsika eto. Manolotra fisaorana anareo koa izahay, makasitraka ny amin'ny tsy fahafoizanareo ny fiarahantsika miangona. Raha riva amin'ny 3 ora sasany ho an'ny daholobe, isy vavaka ao amin'ny marary androany hariva. Tiantsika ny tompo mampianatra antsika hitasoa ary manomana antsika ho any an-danitra. Ny any azonay atao dia ny mivavaka ary mitaona ny mpino mba hifampivavaka ary manory koa ny tenin'Andriamanitra hoe izao hoe, izao hoe, izao hoe. Fa miankina aminao ihany ny avaovonjy ianao. Raha raisinao ny taritalana, miezaka manolo teny ianao, mianatra ny atahotra n'Andriamanitra. Ianarana ane zany hoe miaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra zany, ary ilaina ianao mianatra. Matoa teny manao hoe fatahorana an' Jehova no ampianariko anareo, dia zavatra anankiray ilaina ianarana izy io. Ka dia mba mianara re mialala an'Andriamanitra, ny akatony tenin'Andriamanitra, fa tsy zavatra momba zao fiainana mandalo zao ihany no andaninao rondo. Azafady, mahasoa kely ianao mandritry ny andro vitsy ihany zany ny sasany, fa ny fianaranao ny momba an'Andriamanitra dia mahasoa anao mandrakizay. Tahiny tomponareo hivavakitsika marana. Tompo misaotra anao zay nomenao ty fotoana ity, nafanay niarana anompo teto, dia tahiro reto olonao reto amasino ny fiainany, vangeo izy ka meo fifoazana, tantano izy andeha amin'ny lalan-danitra, repahirezo izy mizotra amin'izany lalana izy, afao amin'ny fandrika rehetra izy, ary mipaikady ny devily rehetra izay manakivy azy tsisy aomby, fa mitafiana hoery izy mpandresy hatrany. Mianaran' Jesosy anaovana izany vavaka izany, isika rehetra iaraka anao.